Notiona tovoaina tady vondrona coopérative Fama misehatra amin'ny fampandrosoana ny sotrapiarina ronono aty amin'ny faritra Mahakatra Ambony. Nanaraka ny formation web 2 niaraka tamin'ny FPA nanomboka tamin'ny avril 2013 ka hatramin'izao évaluation finale zao. Ho an'ny famaha manokana ny fiantraikan'ny formation azo hatramin'izao zany fa azo lazaina hoe ny limiten'ny connexion zahay marina efa nisy hoe an'ireny fomba hafa nampianarina hamelomana an'le blog na dia tsy misy connexion azy nefany mbola tsy misy zany zay hoe tombe positif zay ho an'le organisme fa zao zahay vao azo connexion miaraka amin'ity vovona fikambanana VTM ty dia zao zahay vao hanomboka hanao zay fehezana amin'le web 2 zany mba ahafahanay manaparitipanizy aloha aty amin'ny faritra dia ahafahanay ihany koa mivoy amin'ny fikambanana zany any amin'ny olona fampiasa ny internet rehetra. Mety hoe hampiasanay anazy manomboka izao zany dia zay no partenariat zany no mamelona amin'ny coopérative Fama dia hanatarahanay sy kolokoloanay ny partenariat efa misy no hiderevana ny partenaire vaovao zany ampiroboroboana zay filière laitière zay aty amin'ny faritra Mahakatra Ambony sy aty amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara zay mbola hoe malalaka ihany zany ny tena. Marika fipetraka indrindra tompoko.